I efa vita video momba ilay application mobile dia izao indray antsika hiresaka momba an'ilay application web ny Stage. Resaka antsika tamin'ilay application mobile hoe miampy ilay lyrics sy ilay artiste sy ohatran'izay dia ohatran'izay koa ato an. Raha te hitady ato hoe ohatra hoe Despacito dia izay zao ohatra ny malaza indrindra ato an. Ny artiste koa lasa mitombo be dia be amin'ny firenena rehetrarehetra fa tsy gasy ihany an. Dia le bouton hoe contribute teto ambony teto raha ohatra hoe hanampy artiste sy hira lasa nidina eto ambany eto ity hoe contribute ity an, new artiste sy song. Ny ato amin'ny backstage rehefa hidirantsika dia hitantsika hoe niova be koa ny tato lasa mipoitra eto ambony eto ny setlist nataontsika farany reto ambany reto ny setlist partagena tamintsika dia ato ihany ato amin'ity shows ity ihany izy rehetrarehetra rehefa avy eo. Sa moa ty partie ity ohatra mbola tsisy voaresaka mihitsy tamin'ilay video anankiray hoe afaka mamorona show ianao ohatra ny hoe mamorona setlist dia avy eo ianao miditra ao anatiny ny setlist iny dia afaka manampy hira na texte dia rehefa manampy hira ianao dia eto ianao manao recherche an'ilay hira na hira avy ao anaty répertoire anao na hira avy any anaty fihirana ampiasainao dia afaka filtrenao avy eto fotsiny. Raha sady hanao recherche an'ilay lyrics ianao dia activena fotsiny dia hoe search ny lyrics ity. Dia atao amin'ilay texte misy an'ity fahafahana manampy verset ity fa afa-tsy ilay DM sy ilay malagasy dia misy King James version, New International version dia LSG ny français misy portugais dia misy latin dia mitovy amin'ilay fanaovana anazy tamin'ilay teny gasy ihany raha ohatra hoe malagasy ohatra dia Jaune 4 ohatra izany dia hitantsika ohatran'izay dia avy eo add verse fotsiny dia manampy an'ilay izy ao anatin'ilay listan'ilay zavatra atao. Dia rehefa tena dia hitantsika koa misy an'ity bouton ity eto ny atao anatiny ato moa izany tokony tsisy an'io fa ny asan'ity bouton ity raha ohatra hoe manana problème ianao na ohatran'izany dia afaka tonga dia mandefa message eo dia tokony ho tonga aty amiko aty izao ihany hoe connecté ianao na mampiditra information momba anao rehefa mampiasa an'iny satria amin'izay mba voatahiry ilay conversation antsika. Dia afaka miresaka tsika raha ohatra hoe misy zavatra tianao resahana. Dia ireto daholo ilay hira ohatra izany reto izao hira nampidirina, reto andinin-tsoratra masina nampidirina. Dia raha te hanampy section ohatran'ity dia eto amin'ilay texte eto dia titre fotsiny ny ampiana. Raha tianao hisy contenu moa dia misy contenu ohatran'izay. Dia rehefa hanomboka an'io antsika dia cliquentsika ilay hoe perform eto ambony eto ohatran'ilay start amin'ilay anankiray dia misesy ny hira rehetrarehetra afaka ataontsika avy ato hoe ito indray izao ny alefa afaka mitape hoe droite tsika amin'ny clavier dia mandeha amin'ny hira manaraka. Mandeha amin'ny hira manaraka ilay izy rehefa avy eo. Dia misy an'ity hoe slide mode ity. Slide mode ohatran'ny hoe mivadika slide ilay tononkira dia afaka akatontsika ity dia afaka tonga dia io no projetena magery aloha amin'ny projecteur dia mipoitra bas fotsiny tsika dia makany amin'ny partie manaraka an'ilay hira ilay izy. Dia raha misy feedback koa aza misalasala efa misy an'ilay chatbox io eo. Dia ohatran'izay koa ity ohatran'ny hoe application web afaka manolo an'ilay stage amin'ny telefona mihitsy moa izany. Dia ohatra hoe misy hira FFPM izao fantatra hoe efa misy solfage dia misy an'ity bouton ity ohatran'ilay tamin'ilay application mobile ihany. Dia rehefa cliquer io bouton io dia micharger an'ilay izy an'ilay solfa dia hitantsika ato ny solfa. Dia amin'ny ordi fotsiny ohatra izany efa voalahatra ilay izy efa iombonany rehetrarehetra dia ao ity thème
dark mode light mode tia mampiseho cover an'le setlist ohatra hoe raha ohatra hoe eny amin'ny powerpoint ohatra tsy amireto ilay zavatra atao dia afaka klikanao fotsiny dia miseho ilay sary sy ilay titre an'ilay napetrakintsika tao. Dia inona koa tamin'ny farany teo tsika niteny hoe afaka mi-upgrade misy limite mantsy ilay izy eto aloha androany amin'izao fotoana fidiovako izao dia 500 ihany ny zavatra azo ampidirina ao anaty setlist anankiray dia 10 ny isana setlist afaka hanananao. Izany hoe azo lazaina hoe illimité zany amin'ny lafiny anankiray raha ohatra hoe gratuit fa raha ohatra hoe ampiasainao hoe tena hoe manampy be anao mihitsy ilay izy dia mila mi-upgrade ianao. Raha hoe ilainao be mihitsy ilay zavatra rehetrarehetra dia ao amin'ny pricing misy an'izay raha mbola tsy connecté ianao dia misy hoe pricing eto dia io $2,99 par mois ny mi-upgrade dia lasa illimité ny zavatra rehetrarehetra anao ao anatiny ao. Inona koa misimisy ihany fa raha ohatra hoe misy fanontaniana dia afaka azavaiko manokana ilay zavatra rehetrarehetra moa ity vidéo ity koa fiezaka fanehoana ny mise à jour tamin'ilay application zany dia ohatran'izay ihany aloha angamba ny mise à jour hatreto ny ambin'izay mety hoe zavatra mety hoe tsy nandeha teo aloha fa lasa mandeha indray izy izao dia izay vidéo manaraka indray.